manoloana ny fanambarana gazety vitsivitsy izay nampitrana ny tarehako sy mombamomba maly ary isaorako manokana rery satria lasa nalaza be tamin'ny maly tontolo fa dia gazety efatra taona nanambara dia mba tiako a mitondra fanazavana ary izoko ary zany izao naivora olodinina tsy nombavamboaka ny Madagasikara vofity teny amin'ny boriboritany fahadimy ary foloan'ny vomera mpanadiady ny olana mifanana tamin'ny eto Madagasikara izay voafidy teo amin'ny ivon'ny antenimieram-pirenena tamin'ny fivoriana ambe ara-potoana farany teo izay nangatahany solombavam-bahoaka izay efa misa 7 teo nangataka an'izany fanadihadiny zany a dia manambara voalohany raha misy mpanao politika sy teknisianina mifananantany mitaiza vahoaka mba tsy ataoko hoe voalohany na faharoa na fahatelo aho dia ataoko hoe faefatra ahako atao hoe fahadimy fahazaho fahavisanky ity ny boky fa hitanareo tsara torolalana tsotra momba mifananantany ho an'ny vahoaka zay hitana ireo ratsana dimy mifananantany dia ampisehoko anareo tsara mihitsy a fa voalaza ato ny tsara fantatra momba mifananantany amin'ny akapobeany ny fomba ananantany sy ny famondrana azy ny tamin'ny fanjakana sy ny fomba azona azy ny fitsaratany tety vohitra sy ny fitsarana atitany eo nivo fitsarana toro hevitra tsotsotra isoroana amin'ny olana mifananantany ity boky tia dia natota fanotelony amin'izao fotoana izao arivo natota voalohany efa tapitra natota fandroany iray arivo efa tapitra dia nanota arivo indray zay zao a mba fitaizana amin'ny vahoaka dikan'izay a dia tena mitaiza vahoaka ary mampianatra ny lalàna ahako mba amin'ny vahoaka zay tokony ho fantany ary izay mahatonga mbola mitaky tadidinareo tsara raha niona tamin'ny prime ministre izahay izay mpikambana atao amin'ny antenimieram-pirenena farany teo niona tamin'ny gouvernemanta dia nangataka tamin'ny andriamatoa prime ministre retany rendanitra mivatana tamin'ny télévision malagasy hoe atsangano ny ministère fitantanana mifananantany inspecteur de domaine na ingénieur topographique na farafaratsiny olona mba efa nitatana ministère malala momba fananantany nitondra izany solombavam-bahoaka ny tenako amin'ny mahasolombavam-bahoaka ahy dia rehefa misy vahoaka miantso ahy na iza dia tonga zany hoe mpanelanelana ny vahoaka sy ny mpitondra ka amin'ireny aditany rehetra era amin'ny Madagasikara ireny dia tiako ny manambara aminareo fa tsy mbola tonga raha olodinina hoe misy aditany ery dia zany mitonatona ohatry vinantsy marefoseny fa hitanareo alay fisary tolo reo dossier rehetrarehetra reo miampy ariakadindramamy miampy any ambondrina misy broko amin'ny rehetrarehetra reny a fa rehefa tsony olona ako satria vahoaka manjato ny anarivony dia tonga fa rehefa tsy tonga ahako a dia mety hoeny amin'ny trésumé le olona na hoeny ambojatovo dikan'izay tsy zany miditra amin'le fananantany ndraiky ohatra aminareo fa raha nisy teny bagdada dia natsona dia tonga miena dia mitatitra amin'ny mpanatanteraka ndraiky sady teny akadimbahoaka ao mbola ao sary maronareo mpanao gazety tsy zany tonga teny a fa natsony olona dia tonga teny a mihainy foen'olona dia ary tonga akoatrany amin'ny prime ministre tonga akoatrany amin'ny filoham-pirenena ny etahitam-bahoaka dikan'izay a mba tsara mamakafaka ihany fa tsy hoe misy fotsiny hoe misy mpanambola sasany any zay hiaran'lay fanadihadina dia miteny eto sy miteny aroa tsy zara olodinina veky any no tonga eny atoerana fa lolona mitady amin'izao fotoana zao zao ny amantasoa dia misy any deko dia misy ary tety an'izany izahay ary rehefa mitsanga ny vomery io ka sitrapon'Andriamanitra amin'ny talata zao novidina ny borao fa ny asa efa mandeha foana ihany zay mifanambara farotsy hoe rehefa misy aditany dia midiny eny raha olodinina tonga ny anasana tsony vahoaka dia tonga zay mara olodinina raha naiverina tsona tena anarako fa tena manarakarak'izay fanadihadina ny raha olona no ataonay e voalaza lalam-panorenana voalaza ny fitsipika anatin'ny antenimieram-pirenena fa azo atao manarana enquête parlementaire fa mifanadihadina kosa tsy midika fa hoe rehefa adidina ny tany ray a ka misy olona mipetraka ao ka hita ny marina dia lasa le olona le tany tsy zay le izy manampy fitondrana raha olodinina dia ambarako eto aminareo horetany rendanitra fa iza dia tsy mpanohitra
avekeo any zany nanoana ny filohera jonary mampianina fa za kosa de manolotra sy mitsikerany zay zavatra tsy mety ataon'ny fitondrana satria tsy tiana ho latsakakady io izay tsy filohera jonary mampianina de tsoko aminareo fotro zao zay ty izy lavalava ty ty za fofo ty tsy manana olana mihitsy zay mianaka atram'izay atram'izao fa misy am'reo manodidina azy ireo izay tsy mitolona zay tsy fantatra mihitsy fa napetraka tsy maintsy ahitsy ary zay miasanay solom-bava-bahoaka mitondra amin'ny feo vahoaka izy ary manitsy mpanatateraka iny za zao de milaza aminareo eto fa rapitso ariva de iona ny PDS-na Antananarivo indray ahako amin'ny resaka olana amin'ny fananantany eto Antananarivo satria tsara fantatrareo fa misy terrain communal zany hoe tsy tamin'ny mpanjakana fa tamin'ny commune de ny ampasapito eny ambony eny efa mipiatrahan'olona daholo reny de misy pasteur milaza hoe mpikarakara ny zon'olombelona zay mivarotra tany am'reo olona reo nefa tamin'ny commune iona amin'ny PDS koa zao amin'ny fanatanterahana amin'ny programme an'asa zay nampananteneko tamin'ny fampelezakevitra satria misy le ataonay reny manao bassin zay manao pompe zay manao zavatra isan-karazany zay de mba tianay fantatry ny commune hoe anoizany azy satria fananana azy reny ary misy indray ohatra ny fampidinarana jiro ny mamba so amin'ny masoandro de misy poto betsaka ao zany tsy miteny hoe tsy misy ninina ataon'reo orinasasasany fa misy poto be eo amin'ny filatexa ohatra de ny commune afaka miresaka aminy de io koa ny fampiresanay eo fandalana io tsisy manana olana mihitsy zay sy mpanatateraka